Fanambarana manoloana ny zavatra mitranga eto amin'ny tany sy ny firenena. Taoriny fivorina maika izay tsy maintsy nitanterahan'ny fikambanana miafina tia tanindrazana na ny FMTT. Manoloana ny resaka fiantsina, fanaovana tsinitsinina, fanamaivanana ny vahoaka izay natao ny JENERALY Ravalomana, izay nilaza fa ny vahoaka dia tsy manana hery, tsisy afaka manala ny fitondram-panjakana satria ny vahoaka dia maivana, ny vahoaka dia tsy manana moyen, ary ny vahoaka dia tsy aharesy ny miaramila velively mihitsy. Vokatry izany rehetra izany dia nivory ny fikambanana miafina tia tanindrazana manerana ny Madagasikara sy ivelan'ny Madagasikara, ka nandray izao fanapa-kevitra manaraka izao. Manerana ny Madagasikara, manomboka any Tuléar, Fianarantsoa, Ambositra, Antsirabe, Antananarivo, Toamasina, Majunga, Diego sy ny faritra lehibe rehetra izay misy ny solotenan'ny fikambanana miafina tia tanindrazana, dia isy hetsika lehibe ho fitakiana ny famerenana ny Madagasikara amin'ny Malagasy. Satria izahay atao anatin'ny fikambanana miafina tia tanindrazana dia mahatsapa fa efa tsy any Malagasy intsony i Madagasikara. Ny vahoaka Malagasy dia mipetraka eo amin'ny tany izay heveriny hoe mbola taniny nefa efa tsy taniny intsony satria vazaha vahiny no mitondra azy fa tsy Malagasy. Andriamatoa Richard Ravalomana, nataonareo ny ahatonga ny vahoaka ahantra sy malemy. Aorinan'izany ianareo dia mirearea fatratra ka milaza hoe malemy ny vahoaka, tsy afaka manao ninninina aminay. Nataonareo ny ahatonga ny vahoaka malagasy tsy anana moyen araka ny teny ny vava izay nataonao hoe tsisy moyen anatanterahana an'izany. Ianareo no nampahantra anay, ary ny tanjona ao ambadiky ny fampahantrana anay malagasy dia mba hahatonga anay tsy anana moyen ahafahana manao ninninina ka ahafahanareo manao izay tianareo atao eo amin'ny fitondram-panjakana. Andriamatoa Andry Nirina Rajoelina, miteny aminao ny tenanay fa ianao dia mieritreritra ny hitondra ny Madagasikara mandrakizay, izay zavatra tsy hitranga mihitsy ninninina zavatra ho ataonao. Nopotehinao tanteraka ny demokrasia, ny vahoaka malagasy tsy mahasamy teny, ny vahoaka malagasy izay milaza ny marina dia samborina dia adoboka ho any amponja. Nizaniza manao zavatra, miteny zavatra na manao fihetsika tsy mifanaraka amin'ny eritreritrao dia ampisamborina, amronana dossier dia alefa any amponja. Ny demokrasia no potehinao. Fa nahoana rehefa ianao no miresaka sy manakina ny firenena, ny fitondram-panjakana dia hoe fitiava-tanindrazana, fa rehefa zahay no manakina ny zavatra tsy mety ataonao dia fanakorontanana, fambolekorotana sy ny sisa sy ny sisa. Andriamatoa Andry Nirina Rajoelina, izahay avy ato amin'ny fikambanana miafina tia tanindrazana dia miangavy ianao amoaka tsy misy atakandro ny gadra politika rehetra, satria ireny olona reny dia olon'ny demokrasia, nilaza sy nanambarany marina nefa nosamborinao dia nahidinao any amponja. Betsaka ireo zavatra tsara tokony ho azon'ny vahoaka malagasy fa noho ny fitiavan-tenanareo dia sakananareo izany. Ohatra anankiray, betsaka ireo malagasy mitaraina mandefa vola any Madagasikara, blokenareo ny volany satria atahoranareo fa sao dia ampiasaina anonganana fanjakana. Anisan'ny victime an'izany tenako andriamatoa filoham-pirenena. Nisy fotoana izahay nandefa vola any Madagasikara ananganana projet any Madagasikara anampiana sy amelomana malagasy mavo. Nosakananareo zany volo zany satria no heverinareo fa ampiasaina anonganana fanjakana. Noho ny fitiavantena diso tafahoatra dia lasa manaonao foana ianareo ka mamotika ny fiainam-bahoaka. Noho izany indrindra ijoro izahay anangona ny herinay rehetra hitaky sy angataka ny firenenay mba ho averina aminay, satria Madagasikara dia any malagasy, ary Madagasikara dia tsy maintsy tantanana olona malagasy fa tsy tantanana vahiny.
Andriamatory sara ravalomana. Alohan'ny resaka dia mba mieritrereta fa olon-dehibe ianao fa tsy zazakely. Miangavy ianao mba amadibadika ny lela, madibadika ny saina alohan'ny miresaka. Aza raraotina ny fahendreny vahoaka malagasy, aza raraotina ny fahanginany vahoaka malagasy, aza raisina ho adalana ny fahanginanay. Fa manginy zahay satria tsy tia korotana, manginy zahay satria miandrandra sy manantena fiovana avy aminareo. Indrisy anefa fa araraotinareo zany zavatra zany ka iverinareo ho adalanay ny fahanginanay. Risara ravalomana, ianao dia nanao fanambarana fa tsy hitanao loatra ny antony anenjehany vahoaka any Andriamatoa Andry Nirina Rajoelina. Mety efa antitra loatra ngamba ianao ka tsy mahita generaly. Ianao ve mba manana saina mandinika? Ianao ve mba manana fo mitempo? Ianao ve mba manana ra malagasy? Nanomboka tamin'ny taona 2010 no nitondrany zao olona antsoinao filohan'ny Madagasikara izao, marapatonga ny vanim-potoana ankehitriny. Move sahanao ny milaza fa mampandroso any Madagasikara izao olona loloavinao sy tataovinao ambony lohanao izao. Sahanao ve ny milaza fa tena mampandroso any Madagasikara tokoa Andry Nirina Rajoelina? Aiza Madagasikara amin'izao fotoana izao? Ary taiza Madagasikara tamin'ny taona 2020? Andriamatoa Risara ravalomana, akombono ny vavanao, aza miteniteny fahatandry fa manafotoana ny vahoaka malagasy. Andriamatoa Risara ravalomana, aorinan'izao hetsika lehibe zao dia ho hitanao iza no mahery, ny vahoaka ve sa izao fitondram-panjakana zao? Ny vahoaka malagasy dia tsy ady amin'ny tafika velively, ary ny tafika dia manam-pahendreny, tsy ady ary tsy amono ny vahoaka velively. Ny tafika dia avy amin'ny vahoaka ary zanaky ny vahoaka. Ary miresaka manokana aminareo amin'ny tafika ny tenako, ianareo dia manana zanaka tanora 20 taona, 25 taona, 30 taona, ary ianareo dia sahiran-tsaina ihany koa mitovy aminay vahoaka madinika, sahiran-tsaina ny amin'ny hoavy ny zanakareo. Tiako anefa ny mampahafantatra anareo fa na ao amin'ny tafika ianareo na tsy ao amin'ny tafika, ny fahoriana mianjady amin'ny Madagasikara dia ianjady amin'ny taranakareo, amin'ny zanakareo sy amin'ny vahoaka malagasy rehetra. Noho izany, manentana ny tafika malagasy, manentana ny zana-bahoaka rehetra anafaka ny firenetsika avy eny an-tanany vahiny. Madagasikara dia tokony hoentiny malagasy fa tsy hoentiny vahiny. Rehefa vahiny no mitondra any Madagasikara dia mazava ho azy fa tombontsoany vahiny no tanterahana a Madagasikara. Ry vahoaka malagasy, ianao dia tsy mahantitra fa nampahan-tsaina. Nampahan-tsaina ianao mba hatonga ny firenena hafa hanakarena, satria tsy afaka manakarena ny firenena anankiray raha tsisy firenena mahantra manompo azy. Ry vahoaka malagasy, anisan'ny politika avolenta apetraky ny firenena mpanjanaka ny itohizany fahantranao, satria raha mahantra ianao dia malemy. Raha malemy ianao dia tsy afaka anohatra ny fanjanahana zay mbola ataon'ireo firenena mpanjanaka zay manao fitaovana ny mpitondra malagasy anjanahana ny vahoaka malagasy. Mitodika manokana ny tenako aminareo mpitondra fanjakana, na generaly ianao de brigade, na général de division, de corps d'armée, na général d'armée, ianareo zay natao hiaro ny tanindrazana mba tsy ho lasa ny vazaha. Ianareo zay natao hazo maniry eo amoron'ny rano miaro ny tany tsy ho kaon'ny rika no lasa manao fisainana zazakely. Miteniteny foana ho toy ny olona ifatratrany retourdage. Ankehitriny ho anareo generaly isatsikajy dia ny vazaha no mibaiko anareo, ary tsy menatra ianareo manaiky manajy ny baiko avy amin'ny vazaha. Zahay vahoaka malagasy dia mitaky malagasy hitondra any Madagasikara ary mangataka ny fametram-pialana avy amin'ny ambaratonga pahefana maro isan-karazany. Miangavy zay nametrahana fialana tsy misy atakandro ho an'ny ministra tsirairay avy, indrindra fa ny ministry ny folo alindahy, ny premier ministre,
ndindrandrindra fa ny filohan'ny Madagasikara nefa tsy filohan'ny Madagasikara fa olona nalefa amotika sy ambotry ny firenena. Mitodika manokana aminao ny tenako Andriamatoa Andrinirina Rajoelina, ianao no filoham-pirenena tsy manjary indrindra ety ambonin'ny tany. Filoham-pirenendoza ianao Andriamatoa Andrinirina Rajoelina, no potehinao ny demokrasia, samborinao zay miteny, gadrainao zay tianao gadraina, vonoinao zay tianao vonoina, mitondra loza ho an'ny firenena. Aiza Madagasikara amin'izao fotoana izao? Ianao Richard Ravalomana miteniteny fahatany, sahanao ny milaza hoe tsy hitanao loatra ny antony ankahalan'ny vahoaka any Andry Rajoelina, tsy hitanao loatra ny zavatra tsy mety ataony Andry Rajoelina, tsy hitanao loatra satria jamba ianao, jamba ny vola ianao, tsy hitanao ny fijaliany malagasy. Zany angeny dikan'izany, tsy hitanao ny fijaliany vahoaka malagasy, jamba ianao, aminao dia sambatra paradisa ny fiainana a Madagasikara. Manafitohina ny vahoaka malagasy reny zavatra nataonao reny. Ianao dia miteniteny fahatany Jeneraly mirediredy, manala baraka ny tafoka malagasy, dia lazao ndraiky hoe marary saina ty olona miresaky ty, lazao hoe marary saina zay maneho hevitra rehetrarehetra. Sambory azonareo ataony manampotra, azonareo androany, gadrainareo androany, mety ho vonoinareo fa tsy midiky zany hoe mahery ianareo, faible ianareo. Lasa ohatrany hoe le tafoka malagasy mihitsy no faible noho ny zavatra ataonareo, satria tsy voaharotsika ny firenetsika. Ianareo dia nokaramaina hiaro an'i Madagasikara, ianareo dia nokaramaina toy ny hazo anankiray maniry eo amoron-drano, miaro ny tany tsy hokaoiny le rika. Ianareo tokony hiaro an'i Madagasikara, tsy hokaoiny rika, tsy hokaoiny vahiny, tsy ho lasany vahiny. Vahiny no mibaiko anareo, vahiny no mibaiko ny tafoka malagasy. Dia tsy mba misy tonga saina ve ny kolonely rehetrarehetra, tsisy tonga saina ve ny lieutenant kolonely rehetrarehetra, ny commandant rehetrarehetra, ny kapitaine rehetrarehetra ao Madagasikara? Andao anafaka ny Madagasikara avy eny an-tanany vahiny. Mila malagasy izahay hitondra any Madagasikara, fa tsy mila vahiny. Nanomboka tamin'ny 2009 hatramin'izao andro androany izao, mandroso ve Madagasikara? Sahanao ny miteny hoe miezaka mampandroso any Madagasikara Andriamatoa Andrinirina Rajoelina. Nanomboka tamin'ny 2009 ve anao miezaka hatramin'ity 2025 ity, dia mbola tsy handroso Madagasikara? Isika no lasa firenena mahantra indrindra maneran-tany. Ary ianao Andriamatoa Andrinirina Rajoelina, ifankahita tsika ndray andro, ifankahita amin'ny vahoaka ianao ndray andro any. Ianao dia tsy maintsy samborina ary tsy maintsy migadra folo taona farafahakeliny, satria namono olona tamin'ny 2009 ianao. Dia mody miatsara velatsia, dia mody mitomany, dia mody hoe manampy an'ireny olona victime reny, nefa ianao ihany no namono an'ireny olona reny. Ianao no nahatonga an'izao fireneny izao mikrosifahana Andriamatoa Andrinirina Rajoelina. Ianao mila saziny folo taona ny tranomaizina farafahakeliny, ary tsy maintsy ho tanteraka zany. Mety ho samborinao mety ho gadrainao mety ho vonoinao za tsy matahotra ho faty. Voahaingana zahay niady tany amina firenena anankiray, za zao olona civil fa tsy miaramila, niady tamina firenena anankiray zahay, nanampy firenena lehibe anankiray, ary tadidio tsara fa tany amin'ny front line ny tenako, tsy natao ohatran'izany fahafatesan'izany, ary vonina ny ho faty nandritry ny 5 volana tany amin'ny front line. Ianao le olona voalohany mifampitifitra miady amin'ny fahavalao. Bomba, drone rehetrarehetra manenjika anao eraky ny tanety, betsaka ireo namanay maty, voasambotra zahay tamin'ny farana. Rehefa voasambotra zahay tadidio tsara ty zavatra ty, misy eo amin'ny 3-4 zay tamin'izay voasambotra zahay, dia nisan'ity fahavalo anankiray ty tonga izy, satria ny namany dia no maty ny miaramila niaraka taminay. Dia tonga izy no tifiriny tsirairay zahay efa misarandoera zahay, efa manolo tena hoe tsy afaka manao ninonino. Tonga izy dia tifiriny tsirairay ny olona rehetrarehetra, olona anankiroa sisa teo alohako, zany hoe za le fahatelo. Dia tonga avy any ny lehibe n'ity zalahy ty, dia niteny hoe ok zay izy izy aza vonoiny, fa ndao entina zareo fa tsy tokony ho vonoiny. Zao olona miresaka aminao zao dia olona tsy matahotra fahafatesana, na dia mafy aza ny maty. Ary olona tsy matahotra arrestation, na dia mafy aza zany arrestation zany. Tadidio tsara zany. Noho zany Andriamatoa filoham-pirenena atsaharo ny intimidation ho anareo général,
général de brigade, général de division, général de corps d'armée, général d'armée, atsaharo ny fampioroorona ny olona rehetrarehetra maneho hevitra, ny olona rehetrarehetra milaza ny marina, atsaharo ampy zay ny fampahoriana reo ny vahoaka malagasy. Fitiava-tanindrazana no mahatonga amin'ny teny fa tsy fitiavana korota. Ny tenako dia vonina anao sorona ny tenako ho an'ny tanindrazako. Ahoana moa ny tsy asaiko manao sorona ny tenako ho an'ny tanindrazako? Raha ohatra ka sa nanao sorona ny tenako aho iady ho ana firenena anankiray izay tsinotsinonako akory. Ampy zay. Izao lehilahy miresaka aminao izao dia lehilahy sivily fa masa manao sorona ny tena, miteny ho an'ny tanindrazana, miady ho an'ny tanindrazana ary vonina ny ho faty ho an'ny tanindrazana. Zao lehilahy zao manana toe-tsaina général, fa ianao manana toe-tsaina civil, olona kanosa tsy afaka miaro ny firenenao. Ninona zavatra ho ataonao, na anao arrestation ianao, na anao recherche internationale ianao, na ho samborinao za androany, za tsy matahotra général. Vonina ny ho faty ho an'ny fireneko ary vonina ny ho samborina ho an'ny fireneko. Atsaharo ny intimidation, atsaharo ny famotehana ny firenena. Tadidio tsara fa ny rana latsaky ny razambentsika mihitsy no ataonareo tsinotsinona. Ary ianao Andriamatoa Andrinirina Rajoelina manao tsinotsinona ny rana ireo razambena ireo ianao. Mitodika manokana amin'ny tanora malagasy ny tenako. Ny razambentsika dia efa nahatsikaritra atriny ela fa raha vao mitsangana ny tanora dia afaka Madagasikara. Andao arovantsika Madagasikara. Rehefa tsy hitsangana ianao tanora dia mipetraka. Fa za tsy andesy lahatra anao, za tsy andesy lahatra anao, za tsy anampitamby anao. Rehefa tsy hitsangana ianao iady ho an'ny firenenao, iady ho an'ny aveniranao, iady ho an'ny tenanao, mipetra dia matoria ao an-trano dia aza be menimenina fa mandreraka. Fa rehefa mahatsapy ianao fa mijaly, nanomboka tamin'ny 2009, raha mahatsapy ianao fa tsy mangirana ny hoavinao, andao atambatra ny hery iady ho an'ny Madagasikara. Tsotra ny fangatantsika. Mangataka isika ny amerenana ny Madagasikara amin'ny malagasy. Tsy mila mpitondra vahiny, tsy mila vahiny ibaiko ny tafoka malagasy.